mitondra loharanom-bola ho an'i Madagasikara ny fanomezan-danja ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ary ny jombo ny fantatra nandritra ny fanolorana ny atrikasa fanolorana ny valin'ny fanadihadiana mikasika ny fiahina ara-pahasalamana momba ny sakafo na ny SSSA izay notanterahina tetsy amin'ny Carleton Anosy. Manan-karena tokoa Madagasikara raha eo amin'ny lafiny ara-pambolena fiompiana ary jombo mijerena. Afaka tsaraina ny kalitao ary omendanja somatsara izany akora zany mba hitondra fidiram-bola ho Madagasikara sy hamerenana indray ny fatokisan'ireo mpanjifa iraisam-pirenena sy eo anivon'ny faritra ranomasimbe indianina. Isan'ny nivoatra zany nandritra ny atrikasa fanolorana ny valin'ny fanadihadiana mikasika ny fiahina ara-pahasalamana mikasika ny sakafo na ny SSSA izay nitotsaina tesy amin'ny hôtel Carleton Anosy. Fanlasana teo dia hoe programme omeny Union Européenne amin'ny pays ACP Afrique Caraïbes Pacifique anampiana antsika zany mba ahafahantsika se conformer manaraka mameno an'le fepetra-takiny ahafahana makao amin'le tsena andry zareo. Dia ny tena ataon'ny programme UDES zany renforcement de capacité. Renforcement de capacité zany amindry zareo dia hoe fanamafisana fahaiza-manao na ny service officiel zany manao les contrôles manao inspection na les entreprises mamokatra manodina vokatra ohatra zao resitsika zany hoe raha ohatra izao produit agricole dia ohatra zao ry chocolaterie Robert reny ohatra ampiana zany zareo na ny bongo ohatra ny amin'ny élevage na ny produit de la pêche reny ry manda ohatra ampiana zany reny société reny ahafahany zareo mameno an'le fepetra-takina. Tafiditra ao anaty politika ministera mpanjakana zany fanatsarana ny kalitaony akora malagasy zany andrasana ao aorian'ity atrikasa ity ireo famaritana ny filana rehetra mikasika ny fiahina ara-pahasalamana mikasika ny sakafo sy ny famaritana ireo drafitra entina hanatsarana azy ary efa nampiseho ny fahavononany ireo mpiara-piombona ato karabola anohana izany tetikasa izany.